anaovana resabe mantsy ny toeram-ponena petra Royal Park Résidence efa 5 taona no tsisy tsy mahalala ny olona ty satria eto daholo ny anaovana reny fety amandanonana tombo-vao malagasy eto moa ny studio ny Malagasy TV ny fandaharana olona amanjato no famezivezy isan'andro eto amin'ny Royal Park ary zavatra mampanaelo moa de natao foana fiantsina sy ny sisa toeram-ponenana mivady ary eripolo madio naovana zany toeran'izany mampolo taonany eto ny toerana naovana reny fandaharana rehetrarehetra zany tsisy tsy mahalala an'izany amanjato ny olona mivezivezy isan'andro eto amin'ny Royal Park eto ny fandaharana samihafa fa mavarina de ny fanaovana ny langue safa fetsaro miantso ana général anankiray monsieur le ministre zay moa fa lalana aizy ianao fa mandeha be ny anaranao ato maninona any Morondava za tokos eto Madagasikara ako ato amin'ny tranoko ako ary ny olona zay manana fandraisana amiko sy sisa afaka miantso ana na mifanoratra tsy ny sisa na trany ivelany aza tsy olona miafina tsy olona mandositra tsy nanao ratsy teto amin'ny firenena ako azoko ijoroana izany fa maninona no ifanao an'izao tsika tolona fitakiana ara-tsosialy izay iombonako amin'izy ireo satria na ny tenako aza mahatsapa fa aradrariny zany fitakiana ara-tsosialy zany fa nivadika izany zavatra ankehitrina ho fikomina sy fanonganam-panjakana ary tsy vitan'izany fa mivadika etraketraka sy valifaty politika eto dia miantso anareo rehetrarehetra namana izy manaraka zao rona tsara zao betsaka aminareo mety ho faly satria hoe za io tratra ihany lazaina fa misy bonikera ato amiko misokafana tsara ny trano tato za tsy nanao résistance mijereny mpitandro filaminana tao amin'ny studio Malagasy TV fanaovana ny fandaharatsika ary nytao amin'ny tokantranoko ny savaina daholo na ny salon sy ny sisa nakisaka ny tapi araky ny fanirianareo jereo fa misy bonikera ao tsy manana zavatra feno no Augustin Andry Mananoro zay verina eno tsy napozina le izy fa tena hoe tampoka sady fahitako azy koa ngambany hoe raha reny ataontsika tranganisy teo anivon'ny anteny miram-pireneny reny de tokony ahafahany mba misitona ihany hoe reo nalaza mihitsy moa le hira tao anatin'ny hémicycle atao amin'ny assemblée nationale le hoe afaka nigadrako tsy haiko hoe ahoana ny fomba nandraisan'izy ireo an'ilay ireo le ataontsika hoe reo lay solobavim-bahoaka atao anatin'le hoe hirmary isan'ny niventy tao anatin'izany hiry zany ka zay ny ataoko hoe mety mahafatra miampitany amin'ireo zay atao anatin'ny fitantanana ny firenena teo aloha ihany hoe ahoana ny amakiny azany hitako sady karazana fifonana amin'ny vahoaka koa moa reny lafiny anankiray dingana misy atsika io zany zao zay le hoe alatsiny zany le hoe amafisina moa zany le hoe kapitalizena ny aki satria ny dingana misy atsika treto zany aloha zany de hoe naomby ny fihevitra malagasy aloha zany satria tao anatin'ny fivoahana tao de tsy nisy ny tsabahany vahiny aloha fa ny malagasy natsapa hoe misy fireneny eto ary fifandrafinjavatra ihany ve sa tena zay satria daty nanatantara teo amin'ny tantaran'ny Madagasikara ny hoe efatra amby folo resaksika toana iny efatra amby folo oktobra ny amin'ny republique mahatsiaro ny Ramatoa Eliana Bezaza zao fizy de nanao fitenenana manokana mihitsy momba n'iny 14 oktobra iny resaksika teto foana iny Baperaba aloha hoe raiketin'ny tantara mihitsy ary tsy toranaka tan'izay zay lafiny zavatra zay satria mbola ny fandovana tao anatin'izay ataontsika republika firifiry zay ny atao hoe maha-republikan'ny Madagasikara mbola tafiditra ao anatin'izany ty nidingana misy atsika amin'izao fotoan'izao ary tokony ahoana moa zany tena ohatrany tsy tonga ao anatin'ny mihitsy le voambolana hoe kapitalizena zay aki zay hoe mila amafisina nga zany satria fa mba vokatra tsara zany raha fahitako azy ary hitako sahirana ihany ngena ny ataontsika hoe fianakaviam-be raisam-pirenena manoloana le tranga misy satria iny moa hoe fa systématique le motrany hoe suspendu sy ny etsetraetsetra fa hitako hoe suspendu fa izy mandeha foana amin'le hoe misy akolafiny andaniny sy akilany ao
ampifanatona tsy zany mihitsy le velam-panorona eto amintsika fa ny tolom-bahoaka ny eto ka zay indrindra de misy mpitondra ny roahany vahoaka de izarany sa hoe kolonely nasay nifanatrika amin'ny andrenjoely manjaka ampivoan'ny tany voalohany de eo zany tsika io eo tsika io zany zao ny tsara mafisina angamba ny Constant Révélation le hoe alohatsika hifantoka atao anatin'ity fanorenany ity marina fa ny mo resahana ihany hoe tena hifonana aloha amin'le fampiasana le voambolana fa ny capacité de nuisance zany trio Rajoelina Ntsay Vatomanga zany nga enjana be teo satria teo amin'ny fahefana teo amin'ny vola nampiasaina ihany koa ny fitsarana fa tsisy nieritreritra mihitsy hoe ianareo en 3 semaines ao anatin'ny 3 herinandro de nivadika ny petsy zay zany le zavatra nitranga ka le hoe mila mifantoka ao anatin'izy satria mbola tsy io zavatra efa niaina io atao anatin'ny tantara hoe ao anatin'ny tao anatin'izay le samotamoty zay mandra misy fotoana zany misy an'le hoe monsieur décanté le izy makatoerana ny loto fa ny fandio zany de fa miasa ny fandio ao anatin'izany ka le ataonao capitalisena asa angambany hoe ho atao hery anorenana ny manaraka atao ainga ao amin'ny manaraka le ka zay indrindra zay le izy ainga ao amin'le toeny ato amin'ny tantaratsika zany ka raha fitinina zany de hoe dingana vaovao zao so misy mieritreritra hoe nytolona vita dingana vaovao indray zao de tahaka ny resakitsika teto hatrany ambolohany ihany tsy misy an'izany hoe zay za tia tanàna kely aty amin'ny fokotany ity ve zao efa misy ny fokotany manova mpitondra commune any amin'ny fokotany efa misy efa manomboka mangididy eo amin'le vahoaka le hoe hovidina iny fokotany iny moa tsy maintsy misy zavatra isan-karazany manaraka azy iny fa tsy hoe fokotany ohatrany teo fotsiny ihany no atao le tiako lazaina hoe aza mieritreritra zay za kely ity ve fa nierikerika mahatondradrano nahita devitra tany an-tanànanay zao tamin'ny maly de misy tanoranora de manao hoe lasa ilaisany afaka makaniky dia lasa ataovy ihany ny alaisany fa aza mitaotaonanay fa zay eto tsy maintsy matsaka amin'ny daba sy karama isan'andro zay raha vao tsy miaza de tsy hoanina alaisany mandana trésimé ihany anylaisany de izy le makany ny trésimé hoe ka rehefa mandresy io inge de zavatra hoaniny la isany ko de le tiako lazaina de zao itsika hatramin'izay madinika indrindra amintsika de zao no izy rehefa tsy afaka makany ianao mba mandrisika sy manome courage an'le afaka makany fa aza atao an'izany hoe elany afaka mandehandeha any ka any rehefa misy ny fiovana nge ho an'ny rehetrarehetra ihany any anaty fokotany zao ohatry iny aninona tiary akaiky amin'ny vato be iny makany iny zao de efa miketriketrika daholo ny any anatin'ny fokotany amin'le fomba fitondran'le mpitondra fokotany teo aloha teo mpitondra ny tendreny io miaraka mahazo mivokany ao anaty fokotany ao ihany na le nakany amin'ny trésimé na ianao le tsy afaka nakany fa voatery ny karama ka toany le namana afaka mitolona zay le ataoko hoe erikerika mahatondradrano fa ianao koa manana ny anjaranao tamin'ireny fietsehana lehibe nandeha tamin'ny arabe reny inge misy ny tsy afaka mandeha fa mizara rano ho an'ny mpanao fihetsiketsehana nizara mofo ho an'ny mpanao fihetsiketsehana zay ny azony natao zay ny nampandresany io mbola io koa moa zany zavatra mitranga rehefa ao anatina ataontsika hoe vanim-potoana anomanana ny fanorenana izao zany le misy an'le hoe fahazahoana seza azakazaka ao anatina seza ohatra milahatra varomora hoy ny ao ohatra milahatra varomora hoy ny ao ao amin'ny kapisaty eo anatin'le mino aloha fa mety hoe tsy aharitra io satria ny toerana mihoatra ny hoe kapisaty zany de sy toerana stratégique satria sady toby misy ny fitaovam-piadina ihany ko an'ny folanin-damba tsy de aharitra ela le hoe fampidirana civile ao anatin'ny toerana io ao mahasaripady azy fa ao anatin'le vanim-potoana mety hoe mbola metrapetrahana n'le ahafahana miasa ara-dalàna mino fa aorianany tian'io ty ngamba mety efa tsy zany tsy no endrika isehoany fa mety tian'eo koa le ataontsika hoe pitarika n'lay refondation de la république amin'ny hoe miaino
ary io matetika resahany hoe miaino mba tsara fantatra daholo ina daholo moa ny zavatra miseho sy eno sy mba etaetany atsoka hoe sokady samihafa ao anatin'le izy dia mety manampy azy izany zavatra indrindra fa amin'izao fianomboany ny fotoana iasan'izy ireo zao tsy de to mahagaga hoa tsy le miaino amin'ny fomba ny tena mahavoloha ka mba tsy ho izay le izy engane fa tena isy lala mbo sorotra mazava tsara ary isy sampana mazava tsara mihitsy ikarakara ary anatotosa le fikonan-doam-pirenena ry ny fampitondrantsika malagasy rehefa avy ohatra zareo nanao hoe rotaona ary efa vita ny rotaona nahalohan'izany mihitsy ary izy manao hoe rotaona raha ela indrindra ino ny fampitondrantsika iny zay indrindra satria matsy ny olona mety saly ahoana moa zany le hoe le voalazan'le lalam-panahirana andiny fatelo amby dimapolo tanterana ao anatin'ny enimpolo andro ilay fifidianana na izy ary efa nanazava efa tsy antsony ny resaka na efa nanazava satria ataontsika hoe navanim-potoana am'le fahavaratra tsy possible zany ny fotoana anekana mpifidy ihany koa mila 9 andro raha ny voalazan'ilay lalam-pifidianana hatreto aloha zany a de tsy ho voary zany rehetrarehetra zany efa niteny izy fa hoe mbola isen'izy mampimenimenina ny retomeno efa tenenina zany ary tsarovy fa nietsika fotsy zavatra ny fitsaka fotsiny tamin'ny fotoanany fa momba ny lalam-pifidianana ngeny tena ny fantohany le atsika fotsy tamin'ny 3 tamin'ny fotoanany karatra 20 centimetre zany rehetra zany eka tsika tsy hoe rotorotona zao de iverina ndray amin'ny fifidianana manaraka de isakoroka ndray de zay le fotoana hoe tsisy fotoana tokony ho verivery zany no anisany sihatra fa zao mihitsy no andrafetana ny amin'ny ahoana ary satria nisan'ny fototry ny rehetrarehetra teo akoatran'le hoe filana fototra de le ady amin'ny kolikoly amin'ny kolikoly de hotoizatsika zay anaraka kely an'reto toka vitsivitsy reto de araka ampienany koa eny ary eto le fotoana fampizarana aminao ihany koa mikasika ny raharam-pirenena zay aloha zany no isan'ny malaza amin'izao fotoana zao efa misy antso vonina raisina ampitiavana anao miaraba ary mananao anina tapaka izy miaraba eny topo miarabany monsieur Plutosy manao any fahiny monsieur Constant nama tompoko ty zany fa niokevitra fotsy aloha ny anahy voalohany sotranao ny olona midradradratra ataon'ny tambajotra hoe tsy mila gendarme foana gendarme tetaka fatezena ny colonel Faneva amin'ny kosa aloha sozokevitra ireo zay nan'ny baiko sy ny nambapelaka ny baiko ny tokony zany colonel Faneva ka tolotra natria ny fitsarana sy ny vahoaka zay aloha nieritreritro ery faharoa sika mba antany anao monsieur Constant mialatsina re teny nitue nareo MFM reo no tena maharaka manitsy ny lalàna sy ny rehetra inona mahatonga ny olona ohatrany hoe misy ny sasany mamitsiny ny colonel Mikael aloha hoe anao fihinanana androany misy nefa ny sasany le izy inona tompoko ny antony mba tiako fantatra zakady disa tompo sotra betsaka tompo radio eny ary alako aloha le hoe nareo MFM mahay lalàna sy ny sisa za eny atsisitsisiny eny fa tsy olona toko azy ao efa elaela zay faharoan'izay ny misaotranao amin'le fanontaniana fa manampy ny be sy maro eritreritra ataoko fa amin'ny olona mandray fahefana azy nefany tsy ahoana moa zany tsy afaka ny andeha amin'izao mata fotsiny fa mba tiany ho akamasinina le fahefana zay ny raisiny nomena azy moa fahefana nomena azy dia ilaina ihany ny manana endrika eo anatrehana fitsarana lehibe manko zao iny le anaovan'ny fianianana iny ary eo anatrehany vahoaka ihany koa ngamba mety ihany zay to zay tonga de ohatran'ny ady boaty fotsiny any amin'ny samy miaramila any na any ananina any de hoe anaty de eto zay ny mba fatakarako azy kely ny fitondrana firenena manko dia tsy vitan'ny hoe hery sy fahavononana fa rehefa tsy akamasininy vahoaka koa io ary rehefa tsy misy koa ny endrika ny ara-dalàna amin'ny fitondrana azy de mora ho an'ny mpameliny mamely azy amin'ny lafiny maro samihafa ny zava-dehibe ho atsika de zay ho lazainy zava-dehibe amintsika de zay ho lazainy ahoana ny amin'ny le ataony hoe refondation
ahoana indrindrindrindra ny amin'ny fikonan-dohantsika malagasy rehetra hanorona firenena vaovao misy lafin-javatra ohatr'izany a ny zava-dehibe amintsika dia miainotsika akoatran'ileo fianianana zany a dia izay lazainy ny anaran'le tarika fitondrana moa dia efa hoe mifanorenana vaovao. Efa misy anto vonina indray ary miaraba tompoko. Teo salama e. Salama daholo nareo. Salama daholo ray. Eny tompoko. Zay ny sisisiny ianao fa tena akitera mihitsy e. Aiza e. Tsy mainka ilaina ianao sakeo. Za zany tiako anina moa tena ny madame Iliane Bezazy ianao teo le République. Dia mba tsidika aminao satria mba mety miresaka aminy any ianao. Le République manko tsy hay inona ny dikany eo amin'ny teny gasy. Fa ny ahy zany a fanjakany ny Madagasikara foanana mihitsy fa manjary misy trasitrasy n'ole kolonialy io e. Foanana io République tsy asiana président République fa io mafiadifika menaka fanjakany ny Madagasikara ao zany ny olobe ombony dia prime ministre iny fidin'ny anteny Meratomban dia azo ahongana iny raha pitsy rehefa tsy mifanaraka tamin'le contrat social le fanarahana ara-social amin'izay tsisy ady eto tsisy hoe zay ry zay fa any amin'ny anteny mera izy dia ny anteny mera isaparitra fitsonjara-paritra satria tokony azo misitaka daholo ny faritra rehetrarehetra sakezarana firy zany Madagasikara mampandrosiny azy ny faritra dia foany mihitsy hoe République fa sarotra be zany za zao dia tsy na ianao raha nytaniko inona moa nateo République dia famaritana frantsay no tolotrao eo za gasy tsy mahay an'izany fa tena nataotao fotsiny ohatr'izay fotsiny zany e République dia zay République fa fihavanana fata zay zao fatatro ny manazava an'izay sotra betsaka akitera anao fa tsy njorom-baly zany ka sotra betsaka ndoary ie ty tompo radio ty zao mba mahatonga hoe tsy anjorom-bala dia misotra azy raha tsika ny antso manaraka dia atambatra eo ary miaraba tompoko. Allo manahona e. Salama tompoko. Salama tompoko. Etika moa hoe anaova rafitra e tsara zay fa tiako apetraka hoe inona le rafitra ovaina. Ny rafitra tiana ovaina dia le fomba fitantanana ny Madagasikara mihitsy any mantsy le olana ameko ohatra amin'izany isika jirama io tena nampinainainantsika ary anisan'ny tokony atsahatra ry ajanona dia ny famatsiana solika izay afarana any velana satria sady mandany ny volam-panjakana dia visy nefitsika etsy manana tsy mororo manana toky atsy fidina vora atsika moa io zany dia azo koa fa tokony hoe midina amin'izay viditsolika teny efa vidin-jiro efa tena lafy dia lafy resaka rano mbola zavatra maro be ny tokony ho atao ao anatin'izay tokony efa iketrika ny fanjakana. Faharoan'izay ny frantsay mangingina zareo fa tsy dia ahitana teny firy ny frantsay iny fidirany antsokosoko teto amintsika iny efa tena tsy mety kosa ireny fandikan-dalàna tokony reaziritsika eo anatin'izany rehetrarehetra zany satria mpangalatra ingeny nalain-tety. Allo mbola tizakandra mbola misy ny fotoana koa satria ny hainiko dia izao mety niara-joelona nitsoka ny vola ary tena amina $1,000,000,000 no nalainy teto donc noho izany tokony ho tsarainy izy ary repatriena iverina eto Madagasikara. Ie mbola mety afaka manoa ianao rehefa avy eo asa raha ohatra misy zavatra le rafitra ny tiako asiana teny aingakaingana ny rafitra raha iresaka rafitra tsika zao dia io le comité ny refondation io zao no rafitra io zao rafitra vaovao
tsy nisy teto a misy ny ambaratongany a sy ny fomba fandaminana ao anatiny ao a sy ny fifampitondrana ao anatiny ao raha ny eto amin'ny firenena indray a inona moa ny rafitra tsy adiavitritsika hoe ny akosa ny atoto hoe ny rafitra ve sa ny olona sa ny fisainana fa zay rehetra zay tsy maintsy miaraka dia ny anaboriborina zay dia hoe fifampitondrantsika malagasy eto no ovaina misy a mety ohatra ny hoe le fandaminana teo ihany ohatra hoe fokotany ohatra hoe fahefana mpanao lalàna ny assemblée zany a ny fahefana mpanatanteraka ny gouvernement sy ny filohan'ny république zany a ny fahefampitsarana dia ohatrany hoe tsy miova ny rafitra ray ireny io ny rafitra kanefa ile fifampitondran'ireo satria nisy teto a dia fanjakazakany mpanatanteraka ohatra ny mpanjaka mihitsy le mpanatanteraka zay nga mahatonga manao teny vazivazy eto foana efa herinandro vitsivitsy zay hoe Andrenjoely manjaka tafivoan'ny tany voalohany satria ny rafitra ohatra ny teo ihany fa fanjakan'le mpanatanteraka le izy eto zany zao a dia le fifampitondrantsika malagasy no hoe samy atao masy mandidy amin'ny misy azy ireo fahefana telo reo misaraka ary samy séparation de pouvoir ozy ny vazaha mialatsiny fa mitembazany ndray finy mahaingana ny mpandinika azy a misaraka le fahefana ary samy masy mandidy amin'ny misy azy ary mifandanja séparation de pouvoir équilibre de pouvoir zay ny resaka rafitra dawary otoizatika zay rehefa avy eo raha mbola misy fanampy fahoraisitsika ny antso aloha miaraba tompoko miaraba eny ary somary miverina kely fa misy adiniko azafady ento tanao moko zany de fanampy zay nefa mo brito rehefa miantso ny studio eto ane mbola misy kano ahy mbola tamin'ny lalàna frantsay de rehefa mamboly ianao makano de ozy ny domaine mbola amin'ny frantsay le nosy sepasa moa zany nosy malagasy teneniko ahoana moa no ahafahako hoe maleo tena raha fitaovan'ny karana ny tambarinay hoe ny falatavolin'ondry de avy ny moreko mamoritra anay de ahoana zay zany tsy topony ty tany ty de ilika de sonondray mametany anay rehefa avy eo fanana tany a izopireneny io za zany apitaiko aminao le matsoka belson am'le fanorenany fotony satria za mety tsy andray anjara any aloha fa etongradion mba mivazavazy eto fanana tany tsy mahazo mena tany vaina akoatrany hoe olona mpiasa vola manofa dimy taona fa tsy amin'ny sivifolo taona ny zopirena tsy mahazo mame zopirena eny mandany ianao mangataka ny sinina raha mahazo raha rainy no malagasy resireny a zany mbola misy lalàna amin'ny feny iny raha reny reny malagasy resireny a misy lalàna amin'ny feny iny fa tsy mahazo mena zopirenena zany ny olona de no za zao angataka ny efa tsy omeny frantsay mihitsy ahoana izy mahazo eto samy sarotiny amin'ny tany de zay mahatonga le hoe mafana fotiana ny tandrazana mitolona zay de anay ty maty eto zay velona eto zay de anay ty de raha mikitikitika ny tenao avo zay apitao zay misy constant soravetsaka zany hoe raha ny hevitrao zany de ampidirina anatin'ny lafin-kevitra na hoe tema tena marary ny malagasy a de anisan'ny tema ho ampidirina amin'ny fikaonandoam-pirenena zay resaka zay zay mifazako azy le Îles Éparses koa moa efa nyresahantsika matetika teto fa de alao hiditra amin'ny resaka hafa alao hiditra maro aloha efa misy antso ndray areo miarabe anaona tompoko miarabe miaraba mivahiny de miaraka anareo amin'ny top radio miaraba tompoko ny anahy moa de tsosany teniko hoe anao refondation totale latsika efa milany en 60 na vao tsika fahaleovatena tokony mba hoe iova rafitra andoatsika mba anao état fédéré satria ty zao mitako hoe lalana fanjofanty Madagasikara ty ny état fédéré arakin'le resaky le namana teo aloha hoe premier ministre no ajanona eo amin'ny fitondrany de ny état fédéré no eny amin'ny tsy haiko hoe isaky ny région ve no atsoinan'le état fédéré zay zany mba hoe sosikevitra hoe apesaka mba entinareo any fa raha ity resaka président république hoe ity amin'ny central aty ny baiko a tsy ampanjofantsika eto amin'ny firenena malagasy zany fa zany eritretra hoe état fédéré io a no ampanjofantsika aingana de aingana ka ny anahy sosikevitra ihany ary dininareo lalina zay amin'ny lafin'ny fampianarana sy moa de iara-malala moa fa manana amin'ina fa misy tompon'andraikitra tsirairay zany tanjika amin'ny resaka fahasalamana
ny fampianarana resaka aziza fa resaka fambolena mampalela ane rangaitsika manafatra vary foana ary mitombo fanavarana vary isa-taona hitako mijerena manokana ny tany malala irena koa ny anokoanina zany de zay ihany aloha zany sosokevitra fa enda mba hoe tsy le tena refondation e indrindra fa tenaka hoe mba état fédéré nzay no atao satria hatramin'ny 1960 sisy état fédéré teto ny amahatsa ny gasy ny fitonjana tena tsy mandeha amilony de sosokevitra ny aby de dininareo lalina zay to ianao hatramin'ny 1960 aloha mba nisy budget ny province nisy budget provincial nipetraka ho lalàna mihitsy didy fa itsika aza sodoka an'le anarana hoe état fédéré raha rafitra zao ny resahana efa misy foana ny fifampitondrana isa-paritra isaka province commune na fokotany iny zany a zay le rafitra fa ahoana le fifampitondrana am'ireny fandaminany reny ahoana ny fifampitondrany fanjakana foibe amin'ny fanjakana isa-paritra ny zavatra misy zao aloha de tsy natsanga ny fitondrana rajoelona akory ny mpitondra voafidy isaky ny faritra tsy nasiny akory ary tsy hita zay faefany reny fa ny azy gouverneur ny napetrany momba n'le izy de eo atsika zany zao iny zao ataotsika ahoana moa ny amorona hoe rafitra indray ka tsy misy faritra ka tsy misy commune ka tsy misy ina fa io ihany fokotany commune fa le fifampitondratsika malagasy amin'ny reny ny vola iasany reny ny fomba fiasana hoe mba moderna ka mampandroso aingana de aingana fa tsy lany amina tsy ho lany fotoana sy tsy ho lany amina taratasy fivezivezen'ny mpitondra fotsiny ny vola any zany le fifampitondratsika ka na état fédéré ilazanao azy le votoatiny no tena ho ataonaovatsika ady hevitra momba an'io le resaka rafitra satria efa nisy tamin'ny fotoanandro koa zany province autonome zany tamin'ny fotoanandro efa nisy province autonome ndolo hoe synty antso manaraka ty miaraba tompoko allo salama to ahoana président de ahoana i vahiny manao salama ny anahy zany tiako tenenina de zao le karamana le mpanao politika ombony sy le aniny reo rangahy ianao fa tsy le hoe aty ambany ny ampiakarina tovy hevitra amiko zay zany ny any tena liza lasa edivana le anina fa mba misy tokony fitiavan-tanin-draza ahena dolo le karamana député de azavaina vahoaka zao ny karama président zao ny karama amin'ny premier ministre zao ny karama ministre mba misy équivalent am'le karaman'ny olona farany ambany fa tsy hoe abekarino eny abekarino eny de ndiko tenenina koa zany hoe karamany député azavaina mihitsy hoe zao io zao ny tomobile ny ray roa zany ny rafitra tokony vaina fa raha tsy zany ny miova de na ny fediva tsy zary miady se zao raha mbola izany no mandeha de aloha tena mba fitiava-tanindrazana am'izay ny isy eto amin'ity Madagasikara ty fa zay mihitsy ny tiako tolo hevitra tokony hoentinao any hoe azavaina mivoaka hoe zao atao mangarary ahoana anao hoe hoentiko any fa tsika samy manao zay fomba tanavanany daholika tena namako mihitsy le manao an'le hoe fifehezana sy fitsitsiana kanefany a mandeha amin'ny fahombiazana ny vola ampandehanana an'ity fanjakana ity